manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity tangoron-drahona ity atao atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Izy io dia manamarika ny tsy fahamarina toeran'ny atmosfera. Raha araka ny vinavina moa dia ikisaka aty atsimon'ny Madagasikara izy io izay mitarika tsy fahamarina toeran'ny atmosfera any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny ihany koa. Vokatr'izay rehetr'izay dia miandrandra orana indray isika any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Mety arahakotroka moa izay orana izay any amin'ny faritra sasany indrindra any amin'ny faritra avo sy ny betendrombohitra moa zany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ny tsiokany alizay na ny varatra aza no mamaritra ny toetry ny andro. Arak'izany dia saika mbola iaina ao anatin'ny volon'andro ririnina hatrany. Ny mpampiasan'ny ranomasina sy ny mpanjoana ny ranomasina aty manodidina ny taolanaro manakaiky ny Cap d'Ambre ary amin'ny morotsirak'i Sofiazy Boeny iny kosa dia tanina hatrany rehefa mivoaka mendrika mba ho mailo hatrany satria andrivotra ny andro ka mety hanonja ny ranomasina ahery zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary mahakasika ny toetry ny andro amin'ny rapitso izay. Azo orana malefaka aloha indraindray ny aty amin'ny morotsirak'i Savasy any amin'ny manodidina ny maro antsetra. Raha toa kosa ka andrahoana amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny manodidina ny Sambrano ny morotsiraka Atsinanana sy ny ilany Atsinanan'ny Afovoantany. Isava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro. Any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny kosa dia isitraka orana tandrifin-drahona mety rahakotroka ny voamaraina ny aty amin'ny morotsirak'i Menabe sy atsimo andrefana. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hitoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina ny Sambava, Antalahy ary Analanjorofo. Raha toa kosa ka endrika tandrifin-drahona izay orana izay ho an'ny Sambrano. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny Vatovavy-Fitovonany, Vakinakaratra, Itasy ary ny tapany atsimon'ny Analamanga fa mety hisy Erjika isina orana tandrifin-drahona ihany indraindray. Ny aty amin'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Moronomany, Hoatomatsiatra, Iorombe, Anosy, Androy ary Atsimo Atsinanana moa dia azo orana tandrifin-drahona mety rahakotroka izay indraindray. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona teo kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia saika mbola angatsika hatrany aloha amin'ny ankapobeny manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré eo zao ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Raha toa kosa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 22 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ho any amin'ny faritry Betsiboka, Boeny ary Sofia iny kosa dia ananky hatrany amin'ny 4 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha mivinan'ny toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso tompoko lasy tompoko vavy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.